vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha fandetety izy mba asitra nanisik ampunyang palay aminiran lioka toko fadimy andininy voalohany manao hoe andininy faefatra ary rehefa nitsahatra niteny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona mandehana ho amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo azahoanareo azandrano fa Simona namaly ka nanao hoe tompoko mandritry ny alina nefa nikelezana iaina nefa tsy nahazo na inona kanefa no niteninao dia ho alatsaka an'ny arato ary rehefa nataony izany dia nahazo azandranobe diabe izy ka efa nisy tritra ny aratony ary izy nanatsika ny namany izay teo amin'ny sambokely hafa mba ho avy anampy azy dia avy ireny ka no fianono ny sambokely roa ka efa saky nilentika ary rehefa hitan'ny Simona Petera izany dia nikohaka tamin'ny tongotry Jesosy izy ka nanao hoe tompoko miala amiko fa olomeloko aho fa talanjona izy izay rehetra teo aminy no ny abetsahan'ny azandrano izay azo ary toy izany koa Jakoba sy Jona zanak' Zebedio izay niombony raharaha tamin'ny Simona dia hoy Jesosy tamin'ny Simona aza matahotra hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no azonao ary rehefa nampiantsona ny sambokely ny teo an-tanety izy dia nafoy zavatra rehetra ka nanaraka an' Jesosy. Alleluia. Hebreo toko 7:10 Hebreo toko 7:10 andininy fadimy manao hoe aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toetsainareo fa mianina amin'izay anananareo fa hoy izy izaho tsy andao anao mihitsy na foy anao akory aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toetsainareo. Alleluia. Androany zay moa dia vao avy any Tamatavy avy any nanatanteraka mission ngezabe nisy congrès régional no totosaina tao Tamatavy nanomboka ny talata teo ary ny farana tamin'ny alakamisy teo romaly izay ny alatany ary dia nafinaritra ny fotoana tsany tsara ihany mitondra tatitra amintsika fa dia tena atao hoe nafinaritra ny congrès régional tany be da be ny pasteur ny olona izay nanatrika an'izany fotoana izany ary nandray fahasoavana. Alleluia. Dia omaly izay noverina ary niazakazaka mihitsy hoe andeha monjy aty Antananarivo aty satria afinaritra ny famaranana an'ity délivrance androany ity raha lasy anabavy malala maro aminareo reo no andray fahasoavana hiala eto androany ho averikindre mandeha maro aminareo reo no andray fahasoavana hiala eto androany ary dia tsorika ny koa rahalahy fa maro amin'ny posinareo reo no iova manomboka androany ny posinao maro amin'ny vehivavy ny iova tamin'ny-poketrany manomboka androany ny toe-javatra rehetrarehetra amin'ny fiainanao afaka miova zany amin'ny anarany Jesosy tsorina aminareo fa dia izao na tena Tamatavy ary dia tena ny fosiny saina dia aty amintsika aty foana. Halleluia. Za dia io dia nahavarina mihitsy Jesosy io za mba efa tena anaty ranomasina ve tompo dia mbola tsy meritreritra fa tsy asanao ihany ny olona rehetrarehetra milomano anaty ranomasina milomano za ohatrany tsy mahazo ainy zany fa ohatra misaotisaoty zany ao anaty rano sady meritreritra dia ahoana indray re tompony amin'ny sabata ahoana ny amin'ny sabotsy dia inona indray zavatra hotorinao taovy. Alleluia mafy zany toy za ohatra ny tena tsy mahazo aina ihany zany za atao anaty rano zany tsy mba mahazo fafinaretana ohatran'ny olona sady eo mivava dedena gaga mihitsy ao anaty ranomasina ny olona mba ohatra ny tena mba milalao sy ny sisa za mivavaka inona ro aty ataoko ity Jesosy efa mba tokony mbola mba manananina ohatrany tsy mety fa mbola mieritreritra toroteny ihany
mieritreritra vavaka ihany. Ao aboky foana ny hoe ahoana ny hitahian'Andriamanitra anao, ahoana ny ampiova tanteraka amin'ny fiainanao, ahoana ny atonga anao atsapa zavatra eto amin'ity toerana ity, ahoana ny atonga anao tsy ho lany andro eto amin'ity toerana ity. Halleloja. Tsy mety tsara velatsia amin'ny teny anao an'izany, fa na dia eo azany hoe tany anaty ranomasina dia tsy miconcentre an'izany milalao sy aniny zany ao amin'ny asan'ny tompo foana. Dia misy fotoana Jésus pasteur tovy miresaka vao ambany avany anaty ranomasina kely atsasakadiny adiny ray miaraka tany daholo moa ny akamaroany conseil pastoral miresaka Jésus dia mba inona moa fa tsy mba misy hoe mba miresaka zavatra mba mahafinaritra, tsy hoe mahafinaritra akory, tsy mba miresaka izao tontolo izao na hoe fa dia eo dia fa dia ahoana rahalahy ny anaovana ny any ambatony razaka, dia ahoana indray ny andaminana ny ary, dia ahoana ny andaminana ny amin'ny sabotsy, dia Andriamanitra efa tia full point avy dia tsisy tany iainana fa dia tia asan'Andriamanitra ty ihany. Izao no mahafinaritra. Tsy ho adininy Jesosy mandrakizay zany ianao rahalahy tsy vava. Eritrereto hoe tsy avelan'i Jesosy anadino anao izahay, ahoana hoe hatrany ampanaovana vakansa, raha ianao angamba ny any ampanaovana vakansa mino fa tsy mbo eritreritra anay izany. Fa zay re olona dia tena tomponay, ary za mino fa zany zavatra napetraky ny tompony tena marina dia zao Jesosy mihitsy ny tena tianao, Jesosy ny te hikarakaranao, Jesosy ny te handray an-tanana amin'ny fiainanao. Halleloja. Voalohany ianao tsara, Jesosy te manana planina amonjena anao sy ny ankonanao, atongavanao any amin'ny fiainana mandrakizay raha lasena bava. Oka zavatsara ny antony anirahan'Andriamanitra anay anokatra nyzo asan'Andriamanitra naneto bypass, naneto amongo ty andrefa nambody-janahary izao ry havana malala. Mba fantatrao ve ny tena tanjon'Andriamanitra? Ny tanjon'Andriamanitra dia tsy ny hoe hanasitrana ny aretinao fotsiny, ny tanjon'Andriamanitra tsy ny hanomenao vola mipaike fotsiny, ny tanjon'Andriamanitra tsy ny atonga anao avita trano be fotsiny, fa ny tanjon'Andriamanitra ho anao sy ny ankonanao handovanao ny fiainana mandrakizay indray andro any. Tiany Jesosy loatra ianao raha lasena bavy, ary ao am-pony Jesosy ny tondranao apiditra anao anaty aratony lanitra, atongavanao ao anatin'ny aratony lanitra, ka amin'ny fotoana hiala eto ianao indray andro any handova ny fiainana mandrakizay ianao raha lasena bavy malala. Zany ny planin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao zany, ny andovanao ny fiainana mandrakizay. Zany ny antony ananganana rahalahy sy anabavy malala itony toerana malalaka dia malalaka intony, miazakazaka tsika eto. Ary na dia tia akaina azy, za dia lazaiko anao rehefa misy fotoana tena tia akaina, tao anatin'ny ray volana nanaovana ny asan'Andriamanitra teto, nanokafana ny asa ray volana androany zay efatrerinandro androany, matsiaro tena reraka, matsiaro tena vizana, matsiaro amin'ny feoka tena reraka Jesosy. Misy fotoana tena henoko hoe nitondra tomobile leo retour anakany Tamatavy, nanenjika anakaty zany mba resako aminao zany mba nisy fotoana hoe dia mba akaina kely mba isolage kely, fa dia inona moa ny aina fa any anaty ranomasina avy anao mbola mieritreritra asan'ny tompo. Matsiara hoe reraka, fa izao ny tenenan'Andriamanitra, nareraka ary ianao randriary malala, omena hery ianao, omena hery ianao, tsy maintsy manao zay azonao atao ianao, hamonjena ny fanahan'olona ianao, tsy maintsy manao zay azonao atao ianao. Fa raha ny sitrapoko tsy te hiakatra eto mihitsy androany, tsy te hitovy teny eto, raha ny avizanana tena tokony hoe maninona nefa raha makaina kely any degoany mihitsy aloha, mandeha roplanina, mandeha misitaka kely, fa tsy avelan'ny fanan'Andriamanitra satria mbola misy afatr'Andriamanitra goavana tian'Andriamanitra apitaina aminao androany, amonjena anao sy ny akonanao raha latsana bavy malala. Tena tsianao loatra Jesosy, tian'Andriamanitra hovonjena loatra ianao raha latsana bavy. Rehefa mandinika ny tena koa, fa zanga pastera sahirana noho izy, zanga pastera mahantra noho pastera izy, ny fiangonako ngany tsy mandroso noho izy. Raha mandroso ny fiangonana tokony misy fotoana makamakaina. Raha tahian'Andriamanitra ianao tsy manan-java mahory aho, ny zavatra mahory aho, ny zavatra mampijaly andro manalina dia ny mieritreritra ny fanahinao, mieritreritra ny ara-panahinao, mieritreritra anao hoe ahoana ny amonjenanao, amonjena ka natsangan'Andriamanitra eto hanamafy aminao, fa tian'Andriamanitra ianao raha latsana bavy malala, tian'Andriamanitra hovonjena ianao sy ny akonanao. Halleluja. Tiako takatra loatra izany, tiako takatra zany.
fa raha hoe ny fitiavan-tenanay na sanatry mivava manana fitiavan-tena na nitsinjony tena tsy tokony ho eto androany. Tokony mbola stilitila tany an-dranomasina, tokony mbola akaina, tokony mbola petrapetraka fa ozony tompo hoe randriary malala tsy mbola fotoana tokony hipetrahanao zao. Misy afatra mbola tiako ampitainao amin'ireo olona ireo dia ny amonjena azy. Raha lasy anabavy malala tena tsianao loatra Jesosy, ary ny tena programan'Andriamanitra ho voavonjy ianao sy ny vady aman-janakao. Tsapan'Andriamanitra loatra ry havana ny atao hoe fahaverezana mandrakizay, fahaverezana mandrakizay. Tena misy ny atao hoe fahaverezana mandrakizay, ary izao tontolo zao dia miazakazaka ho amin'izany fahaverezana izany. Zao tontolo zao miazakazaka ho amin'ny fahalotona, miazakazaka ho amin'ny fitsangatsangana. Zao tontolo zao miazakazaka ho any amin'ny famaranana ny tany, famaranana ny tany, famaranana izao tontolo zao. Miazakazaka ho amin'ny faharandrotsika io, miazakazaka ho any amin'ny faharandro, ary tsy ho ela dia ho faranan'Andriamanitra ny tantaran'ity zao tontolo zao ty. Zao malaza ny hoe lany ny filoham-pirenena Amerikanina vaovao, Joe Biden moa ny anarany izy iny, zay ny anarany. Tsy haiko moa hoe izy ny tia azy na izy tsy tia azy, za tsy mitsofoka any amin'le mahakala azy na tsy tia azy tsy hany a, na hoe tia azy tsy hany any resaka. Fa ny resaka mandeha alefan'ny olona dia hoe tamin'ny Donald Trump teo izy dia zao nofoanany Donald Trump ny fanambadian'ny lahy sy ny lahy, ny vavy samy vavy, nofoanany Donald Trump ny fijangajangana. Donald Trump mba ohatrany mba mivavaka matahotra an'Andriamanitra. Fa raha vao io filoham-pirenena vaovao io izy ny tonga eo dia manomboka ho akasitrahany fanambadian'ny lahy samy lahy, fanambadian'ny vavy samy vavy, ary omeny alalana ny Amerikanina hanambady zay tiany, na lehilahy samy manambady lehilahy na vehivavy samy manambady vehivavy. Inona moa no tena tian'Andriamanitra tongavana amin'izany? Raha ny sakanan'Andriamanitra io filoham-pirenena io dia azo ny sakanana io, fa saingy Andriamanitra tsy manaka anazy. Fa ny planin'Andriamanitra dia zao miazakazaka ho any amin'ny faharandrotsika io. Ka raha mitranga izany zavatra izany hoe lehilahy manambady lehilahy, vehivavy manambady vehivavy, fa vetavetana, dia efa famantarana ny andro farany zany. Famantarana fa ho avy tsy ho ela ny faharandro, famantarana fa ho avy tsy ho ela ny fitsaran'Andriamanitra, ho avy tsy ho ela ny fahavetavetana misy eto ambonin'ny tany, ny adalana misy eto ambonin'ny tany, ny fampitehany tontolo iainana eto ambonin'ny tany no anisany manambara fa ho avy tsy ho ela ny faharandro, ary ho avy ny fitsaran'Andriamanitra. Raha ho avy ny fitsaran'Andriamanitra raha latsy anabavy malala, izany ny anisan'ny zavatra mampatahotra indrindra hoe ny homana ve ianao sa tsy ny homana, iaona amin'i Jesosy, iaona amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Raha ho avy iaona amin'Andriamanitra tsika indray androany, mba efa ny homana ve ianao, ny homana ve ianao ho amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Satria ao ambadiky ny fiafaran'izao tontolo zao, ao ambadiky ny fitsaran'Andriamanitra dia na ny olona iray handova paradisy, handova ilay fiainana mandrakizay, handeha ho any an-danitra. Tadidio fa tsy ny olona rehetra ny tonga any an-danitra, tsy ny olona rehetra no tonga any. Tena diso mihitsy ny hiran'ilay mpanakanto anankiray iny. Ozy izy ilay hiran'ny mpanakanto anankiray izay manao hoe ny lanitra mangamanga ozy izy, fonenan'ny olo-masina, ka izany tsy mba ho any ry anina. Raha lasy anabavy, diso mihitsy ireny fiheveran'ny olona ireny. Hitanareo ny olona rehefa misy maty ao amin'ny FB, ao amin'ny Facebook, misy maty dia ozy izy ny olona RIP, repose en paix, repose en paix. Tena diso zany raha lasy anabavy malala, tena diso zany. Repose en paix ahoana, olona ny jangajanga, maty tao ampisototoka, maty teo ampirevena labera, maty tena ampitondrana moto, niaraka tamin'ny sipany, niaraka tamina vehivavy, tamin'ny fampirafesany, maty tamin'ny fanalan-jaza, maty tao anaty jangajangana. Repose en paix ahoana, repose en paix ahoana. Ho any amin'ny afo be ireny olona ireny, ho any amin'ny fahaverezana ireny olona ireny, ny olona mpanota rehetra, ny olona tsy nety ny bebaka rehetra, ny olona ny aina tao anaty adalana rehetra, ny aina tao anaty fahalotona rehetra. Mazava ny voalazan'ny baiboly, misy ny atao hoe afo be, fa ry afo sy solofara
miandry an'ireny olona ireny, ireo olona tsy nety nibebaka de miandry azy ny fitsarana mampatahotra, miandry azy ny fitsarana mampatahotra. Ireo zay nibebaka ihany, ireo zay nanolo tena ho an'i Jesosy irery ihany, ireo nanolo trano fiainana ho an'i Jesosy irery ihany no afaka andovan'ny fiainana mandrakizay andovan'ny paradisa. Halleluja, halleluja. Ary zany ny antony ry havana malala mahatonga anay manao ny aina tsy ho zavatra, mahatonga anay manao vivery ny aina mihitsy, mahatonga anay tsy misy repos, mitory amin'ny radio, mitory amin'ny télé, tsy misy repos. Izany mahatonga anay mikarakara antsika andro manalina isanandro fa tsy vitany hoe asabotsy ihany, satria ny antony tian'Andriamanitra hosakanana ianao tsy ho any amin'izany lalam-pahaverezana zany, tsy ho any amin'izany lalam-pahaverezana izany. Izany mahatonga anay mafoy vola amina miliara. Rahalahy sy anabavy malala, vola amina miliara maro no lanitsika eto amin'ny fanitarana ny asa san'Andriamanitra. Ary lazaiko aminareo fa ny pastera ato amintsika de misy fotoana tsy maintsy mitsitsy, tsy maintsy mitsitsy, satria lehibe loatra zany fanahin'ny olona, manandanja loatra ny ara-panahinao, ny famonjena ny fanahinao noho ny fiainana pasteur, noho ny fiainana pasteur. Ny ran'Andriamanitra izahay tsy kely soroka, manao zay azo atao, mamafy amina million maro, amina miliara, manao zay azo atao. Vao nyteneniko tany Tamatavy tany tamin'ny omaly raha niala tany zay omaly, nanafarako an'ireo pastera tao, nanafarako ny mpendraikitra tao, teneniko andry zareo hoe raha tonga tia Tamatavy angezay tsisy tombom-barotra ho anay aty na ny ariary, tsisy vola ho alainay aty na ny ariary, ny gasoil laninay ary le retour ao mavesatra de mavesatra, ny sakafo sy zavatra ataonay mavesatra de mavesatra. Zavatra anankiray no manosika anay akaty Tamatavy, tsy misy tombotsoa anay aty ary tsisy vola ho alainay aty. Zavatra anankiray no manosika anay, misy fanahin'olona mila vonjena ao Tamatavy, misy ain'olona mila votana ao Tamatavy, de zany nanirahan'Andriamanitra anay. Ataovy alleluia mafy zany rahalahy sy anabavy, tsorinay aminao zany rahalahy sy anabavy malala, tsorinay aminao zany. Lehibe loatra amin'Andriamanitra ny ara-panahinao. Izay de tsy mba karazan'le pastera manao kilalao reny, tsy mba karazana pastera manao kitoto, tsy mba karazana mpitoroteny manao kisangisangy, tsy karazana pastera mangoro karena. Diso fijery ianao raha mieritreritra an'izany, diso fijery ianao, satria ny arena tsy mahory anay, ny zavatra rehetrarehetra tsy mahory anay. Efa hitanay ny fahantrana, efa hitanay ny fijaliana, fa efa hitanay koa ny vola. Tsy mahasoa ny vola, zavatra anankiray ihany ny mahafinaritra sy fafinaretana ho anay, de ny mamonjy fanahin'olona rahalahy sy anabavy malahy. Ka ny ran'Andriamanitra zay ampafantatra anao fa tena ho avy tsy ho ela Jesosy, ary tiany Jesosy hovonjena ianao sy ny akonanao. Rahalahy sy anabavy malala, aza manao kilalao izao fahasoavana lehibe zay nyraisinao zao, aza atao kilalao, aza atao kisangisangy ny fahasoavana lehibe nataon'Andriamanitra amonjen'Andriamanitra anao. Tian'Andriamanitra hovonjena loatra ianao rahalahy, tsy ho tonga any amin'izany fahaverezana mandrakizay, fitsaran'Andriamanitra mampatahotra. Ny olona mieritreritra fa kivazivazy zany afobe zany, kisangisangy zany afobe zany, ary maro amin'ny olona mieritreritra manao hoe allo rehefa maty ranga ho hitany atoyany a, allo rehefa tonga ny fahafatesany ho hity eo ny andaminana azy miaraka amin'ny Jesosy. Diso hevitra amin'izany ianao. Zao no fanomanana, zao no fanomanana, izao no fotoana fanomanana ny fiainana mandrakizay rahalahy sy anabavy malala, fa tsy hoe rehefa maty. Zany manko ny an'ny olona indraindray rehefa maty, ary zany ny fitaka amin'ny resaka fivavahana. Miala tsiny aloha nitsikely vetivety riavaka malalako, be da be loatra ny mpitondra fivavahana mamitaka ny olona, mamitaka amin'ny olona amin'ny resaka tontolo ara-pivavahana. Ary misy ny atao hoe fitaka ara-pivavahana, misy ny atao hoe fitaka ara-pivavahana. Ampianarina ny olona fa rehefa maty ianao, na tsy nibebaka azy, na tsy nanao ny sitrapon'Andriamanitra ary tamin'ny androm-pivelomana,
na tsy nanao zay nafaly an'Andriamanitra ary na tsy nanamasy tena ary dia ampianarina ny olona fa rehefa maty ianao dia hoentinao am-piangonana ny fatinao ary rehefa entinao am-piangonana ny fatinao atao eo ampilipitra atao eo vatapaty dia tsofony pastera rano tsofony gampitandrina rano tsofony preta rano le mandemana rano ndraindray entina nanana dia tenenina hoe io fa ampiakaro ny fanahany raiso ny fanahan'ny ty mpanomponao ty dia be da be ny olona voafitaka fa rehefa atao an'izany izy rehefa maty rehefa atao an'izany asiana reposa ampe fianona voninkazo anaovana fararakitra dia mandova paradisa tena fitaka zany tompoko satria hoy ny tenin'Andriamanitra milaza manao hoe tsy izay manao amiko tompoko no hita fanjakan'Andriamanitra fa zay manao ninona sitrapony raiky zay any an-danitra ireo olona nibebaka ihany tamin'ny androm-pahavelomany nanao ny sitrapon'Andriamanitra ihany tamin'ny androm-pahavelomany nanamasy tena ihany tamin'ny androm-pahavelomany nanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra tamin'ny androm-pahavelomany ireo no andova amin'ny fiainana mandrakizay ireo no andova amin'ny fiainana mandrakizay fa tena fadisopo anatenana fitakara-pivavahana ny fieritseretana fa raha ny liba tao anaty fahotany ianao nandamy fotoana tamin'ny labera tamin'ny fijangajangana tamin'ny filalovana tamin'ny adalana fa sangy rehefa maty dia hoentiny eo amin'ny pastera sy mopera mba ho amasinina anaovana lamesa anaovana fotoam-bavaka atsona mihitsy pastera Ertiny dia izy ny mamoaka ny fatinao ao pastera Ertiny afaka atsonao amoaka ny razana pastera Ertiny azonao atsona anao fotoam-pivavahana fa ianao raha nanotaka ianao raha tsy mibebaka overy mandrakizay amin'ny afobe overy any amin'ny fahaverezana ary zany nanirahan'Andriamanitra anay ry tanora malala tandray misao voafitaka misy olona mieritreritra fa rehefa midikiditra am-piangonana manaonao asasa am-piangonana namodombomiditra kristianina nefa ny fahotana toizana ihany dia ho any an-danitra izy fitaka zany raha lasianabavy avy alao ailaza amin'ny marina aminao ny olona ny bebaka ihany ny bebaka ihany ny ala tamin'ny fahotany ihany nanolo tena ho an'i Jesosy ireo ihany izay andova amin'ny fiainana mandrakizay ataovy mainina izany halleloia halleloia ataovy halleloia mafy zany tena tianao Jesosy tenenao zay ny onilanao tena tianao Jesosy hoe teneno izy te hitondranao any amin'ny fiainana mandrakizay Jesosy hoe amainina sa tsy amainina zany tiany Jesosy ianao vonjena tiany Jesosy ianao vovonjy ary ampiasainy Jesosy daholo ny possibilité rehetra moyen rehetrarehetra mba hidiranao any an-danitra natsangany Jesosy zao toerana eto zao mba hamonjenanao nalefa Jesosy ny télé sy radio mba hamonjenanao nasainy Jesosy izay amafy vola amina million sy amina milliard hamonjenanao manao ny ainy tsy ho zavatra izay na dia efa reraka azy mba hamonjenanao asa raha mba zava-dehibe aminao zany fitiavan'Andriamanitra zany asana zava-dehibe aminao zany fitiavan'Andriamanitra zany nataon'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra raha resy lahatra anao manao halleloia mafy agatahaka anao hitsangana raha resy lahatra ianao asandrato ny tananao akavanana dia avereny zao Jesosy io lehibe loatra ny fitiavanao aho misaotra anao aho lehibe loatra ny famindraponao amiko rehako zany teninao zany tena tia loatra ianao Jesosy nataonao ny moyen rehetrarehetra ny possibilité rehetra mba tsy hatonga anao overy any amin'ny elfo Jesosy io tena tia ianao nalatsakao ny rahanao mba hamonjy aho nalefanao ny pastera mba hamonjy aho nataonao ny zavatra rehetra mba hamonjena Jesosy ataoko zava-dehibe zany tsy ala aminao aho anolo tena ho anao aho anolotra ny fiainako anao aho ray soa Jesosy manjaka ato anato mitoera ato anato anompo anao a Jesosy tsy ala aminao mandrakizay misy saotra tompo tsapaky loatra ny fitiavan'Andriamanitra anao raha lasianabavy ary ny riko ndray andro any dia hialy eto ny tenako hialy ato amin'ity zao tontolo zao ity ary ho tonga any an-danitra fa za mino fa rehefa tonga any indray andro any dia mba hita ny salovatavanao ihany koa raha tonga any io namiko any anao ndray andro any ataovy halleloia mafy zany
hoe za nge pastery tao anatin'ny vahoaka be tao atao bypass tao amin'ny 3 frères mety tsy fantatry pastera fa le toriteninao iny paster no nitondra nanaka ty an-danitra taty ilay toriteninao tamin'ny 28 novembre 2020 natonga na ny orona natonga na ny toetra amin'ny fahamasinana natonga na ny joro tamin'ny sitrapon'Andriamanitra ka natonga na ho voavonjy ataovy alleluia iala eto indray androany ary tsy maintsy ho tongany ara-lasenambavy fa za mirary tsy za ihany no tongany ianao sy ny vadinao ho tongany ianao miaraka amin'ny zanaka ho tongany ianao miaraka amin'ny akonanao ho tongany antaniny eo anilanao sa tsy zava-dehibe anse le makany hoe sa le vola kely 15 millions eto ihany malina anse hoe izy nolina amin'izany fiainana mandrakizay zany zany tompoko ny zavatra lehibe baiboly de mazava tsara ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ninona famarinany donany toyany anapo anao ny zavatra rehetra rehefa mazoto mikatsaka ny any amin'ny fiainana mandrakizay ianao de manaraka ho azy ny eto amin'izao tontolo zao raha lasainabafy ny mahamaky an'Andriamanitra tsy ny atonga anao anana million maro any amin'ny banky ny mahamaky an'Andriamanitra tsy ianao atsangana trano etsy alasora atsangana trano etsy bypass atsangana trano eny ambomanarina atsangana trano ery ambomangakely tsy zany ny mahamaky an'Andriamanitra aminao ny mahamaky an'Andriamanitra voalohany ianao sy ny akonanao andova fiainana mandrakizay de manaraka ho azy ny zavatra rehetra indraindray mako ry havana aloha azava tsara mihitsy ny antonyity fotoana eto ty ny antony tompo programa itondry havana tsy ny atao ampanakarenanao fotsiny tsy ny atao anasitrana anao fotsiny zava-dehibe aminay sitrany ianao zava-dehibe anao afaka amin'ny aretiny ianao ohatra indray ny olona maro be reny zava-dehibe aminay afaka amin'ny olana ianao fa tsy zay fotsiny fa misy priorité lehibe lavitra no mitokantranonao milamina de ny fiainana mandrakizay zany natonga ny Jesosy ny laza zany natonga ny Jesosy ny te fa raha ny masonao akavanana ny manafotohana anao esory ala aminao izy fa tsaratsara aminao no miditra maso tokana po maso tsisy maso makany an-danitra toy zay manana maso anakiroa nefa ho vereny amin'ny elo ary raha ny tananao akavanana ny manafotohana anao tapao iala aminao izy ozy ny voalaza ny baiboly fa tsara aminao manana tanana ila miditra makany an-danitra toy zay manana tanana anakiroa nefa ho vereny amin'ny afobe tsaratsara aminao ny misarabady nefa tonga any an-danitra toy zay manambady nefa ho vereny amin'ny elo tsaratsara aminao ny tsy manana trano akory eto ambonin'ny tany tsy manana trano akory toy zay manana trano 5 nefa tsy manana na de sezaray ary any an-danitra raha lasaina bavy ny mahamaky an'Andriamanitra ny mission an Jesosy voalohany de tsy ny anasitrana ny aretinao fotsiny fa ny tena mission an Jesosy de ny atonga anao handova ny fiainana mandrakizay ary zany ny mahatonga anay ry havana mampatsay atsika an'izany zavatra izany tsy ianao hiditra mambora vaony oloko ny kendrena eto tsy ianao tafiditra mpikambana ato amin'ny fiangonana vaony oloko tsy zany ny zava-dehibe zavatra tsisy dikany zany ny anaranao voasoratra ato amin'ny anaran'ny boky ny vaony oloko nefa tsy tafiditra amin'ny boky ny lanitra 0 nul zany fa ny lehibe indrindra na tsy voasoratra mambora ato ary ianao fa tafiditra mambora ry zany ny zavatra lehibe tsy koavana raha latsena bavy tavy alleluia mafy zany tiako fantatro loatra ny asaribidiny zao fitoriteny izao fa Andriamanitra tsy manao kilalao ny olona mako ny andramiko sankisanky zany mako fijery ny olona inona ka fa ny sekta ohatra zao hoe mpanangona volany olona ny sekta ohatra zao hoe mpanangona nyty ny sekta ohatra zao sy tsy zany ny atao eto sekta hafa angamba ny hitanao amin'izany fa ny eto ny amonjena ny fanahanao ny kendrena eto hitady ny amonjena ny ara-panahanao tavy alleluia tenenao zay ny eo anilanao ny mahamaky ana eto de ny amonjena ny ara-panahan sy halleluia na izany na tsy zany nefany ivavaka ho anareo androany ho tahin'Andriamanitra ianao androany iova ny toe-tantara-piainanao androany itobatobaka ny fitaharabola ao amin'ny fiainanao itobatobaka ny fitahina arabola eo amin'ny fiainanao isokatra ireo lalana bloke rehetra misokatra manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy
anomboka ilama ny tokantanao mahavarinana fotsiny de zao any vao manomboka mafana le amainina any amin'ny resaka zany averiny kely tsara hoe le amainina anareo teo azavady hoe alleloia mafana tsara izy zany alleloia tsy maintsy hotahiny ianao ary ny hafaran'ny fiainanao io farafaratsiny ohatra ny fiainan'ny paster ty na ny hafaran'ny fiainanao izy mba maniry an'izany e alleloia tenenao zany ao aniry anao farafaratsiny ohatra ny fiainan'ny paster ty na ny fiafaranao e alleloia androany a hivavaka ao anao fa tsy maintsy hotahina amin'ny zavatra rehetrarehetra ianao raha latsana vavy hotahina amin'ny zavatra rehetra ahoana hoe azafady tsotra le antony tsotra le antony mila manan-karena ianao na ho any an-danitra ary mila tahin'andriamanitra ianao na ho any an-danitra ary mila matanjaka amin'ny zavatra rehetra ianao mila malaza ianao tenenao zany eo anilanao mila malaza se manomboka androany hoe ahoana hoe zavady mila maninona hoe ianonareo zao ohatra amin'ny vaingana teneko anareo zao efa nyteneko teto izy angamba tamin'ny sabotsy ty resako ty rehefa olona mahantra ianao raha lasiana bavy na sahiran-dava tsisy olona miaino anao zany na mitoroteny ary ianao tsisy olona miaino anao zany marina sa tsy marina zany zany ny toetsain'ny olombelona andriamanitra miaino anao raha mahantra ianao andriamanitra mitady anao raha sahirana ianao andriamanitra mihaino vavaka ianao raha molona mijaly ianao fa ny havanao tsy miaino anao raha mahantra ianao ahoana hoe ny havanao manina hoe jereo vao amin'ny fivorim-pianakaviana any an-tanàna rehefa misy fivorim-pianakaviana eo ka eo dadato lamato eo ny any fara dadato mahantra dadato sahirana dadato tsy manam-bola dadato mangata-bola lava amin'ny ankizy ny any fara manan-karena tonga avy any ny any fara tonga de katikatara anankitelo ny raha entiny anakefatra ao daholo izy mianakavy manaka izy ny antoka ny omby anankitelo no an'ny fianakaviany izy ny antoka ny vary titsiketo andao ataony resaka ao amin'ny fianakaviany ka mba miteny dadato mba andray fitenenana rakizya fa jerenao fa ampangininy olo mangina alory dadatolo a ny anareo resaka olona antitra mangina mitsy alonareo aloha e sady tseromin'ny olona fa raha vo hiteny ny any fara niaraka tamin'ny volany sy nererany io fa manangatany any fara mangina dolo mangina hiteny ny fara mangina tenena ny fara hoe ahoana ahoana izy ny fara ka na tsy mety ary ny hevitsy ny any fara marina zany ka marina zany zany hevitsy ny fara zany mety manangatana ny dadato mangina hoa dadato fantatsao ve problème vola rehefa mahantra ianao rehefa sahirana ianao tsisy miaino anao zany ary tsy mataona olona zany ianao rehefa mijaly ianao tsy henon'ny olona rehefa manakatao ianao hoenon'ny olona ataovy alleloia efa teneniko teto foana nge zany e impira rehefa nyteny zany teto jereo vo amin'ireny le publicité malazy reny raha vo manao publicité savon'ny olona publicité paty apollo taizy ianao ny mbola nisy olona anao publicité paty apollo ka olona tsy malaza ny manao azy fa olona maninona manao an'ireny olona malaza ohatra ndriza moa izy iny moa iza koa ny manao an'ireny le publicité ana telma airtel reny olona malaza sa tsy malaza na io mpilalao film na io mpanao tantara na io mpihira malaza na io mpanan-karena satria na ny mpanao publicitaire mino aresy lahatra fa rehefa olona pokaty ianao tsisy miaino rehefa olona mahanty ianao tsisy miaino fa rehefa manomboka tahin'andriamanitra ianao ka matanjaka malaza manomboka miaino anao ny olona raha lasana vavy malala ataovy alleloia mafy zany hoa alleloia hoa arakaraky ny tanjaka ao mahatonga ny olona miaino anao ianao raha anangana fiangonana any ambanivohitra reo any jeren'ny olona aloha ny maizy anao rehefa hitan'ny olona ianao sahirana tsisy miaino anao zany olona rehefa hitan'ny olona ianao tahin'andriamanitra
manomboka miresy lahatra any afaritra atsimo zao nanokatra asantsika any afaritra nina moa zendrineny izy ina akazo abo atsimo nanokatra fiangonana antsika amizao miaraka amina tomobile ngeza be artiste instrument complet retraretra zao nresaka teneny zareo aty nitondra tatsa ty amiko 90% ny olona ty pasteur mibebaka daholo izy izy ataovy alleluia halleluia atramin'ny ombiasa retraretra ao tanàna mibebaka daholo atramin'ny olona ambony satria maninona satria Jesosy eo Jesosy koa manao fahagagana ianao ve de milaza fa zao vao misy mpitoroteny tonga tany akazo abo efa nisy mpitoroteny tany fa tsy hainon'ny olona fa rehefa miaraka amin'ny tomobile ngezangeza ianao miaraka amin'ny instrument miaraka amin'ny Jesosy de miaino anao ny olona resy lahatra ny olona ataovy alleluia zany ka izao ny antony tsoroko aminao ny marina ho ataon'i Jesosy manan-karena ianao mba hatonga anao ny olona iaino anao ho tahian'Andriamanitra ianao hatonga ny olona rehetra iaino anao ho tonga amin'ny valim-bavaka hatonga amin'ny fianakavianao ho resy lahatra ataovy alleluia raha resy lahatra am'izany ianao anomboka anana fiara ianao mba hatonga ny havanao ho resy lahatra halleluia za tadidio fa ny mitory-teny amin'ny fianakaviana sarotra satria mipaminany tsy masina tany nozy izy tsika manahirana ny mitory-teny amin'ny havana za tsy mbo mitory-teny amin'ny havako zany za tsy mbo mitory-teny amin'ny fianakaviako zany zavatra anankiray fotsiny mba ataoko am'ireo andefasako ray alina de andefasako 10,000 tovy alleluia mafy sa rehefa le tsy manana andefasako 2 alina saka miteny zavatra betsaka tazako am'izay avy any mijokotsoko avy any daholo ny havana rehetrarehetra tovy alleluia mafy sa niatra any fianaratso rehetra any fiany havanay tetanary fianaovanay efa mivavaka ny akamaroany 90% ao amin'ny tany fivavahana vao ny oloko daholo mivavaka mora ny mitona olona mora ny mitona olona rehefa olona malaza no mitona olona mora mitona olona rehefa manomboka hita io aminao fa velona ny Andriamanitra ivavahanao noho izany tsy maintsy ho tahian'Andriamanitra ianao fa tiako azava aminao ny antony hitahian'Andriamanitra anao raha mijeritsika ilay tantara ao amin'ny lioka toko 5 novakitsika teo lioka toko 5 tantarany Petera sy ny apôstôly namany tam'izany reo mbola tsy apôstôly fa mbola mpanarato inona hoe ny asany mpanarato nandritry ny alina zareo reo ny kely ainy nandritry ny alina izy nanarato tsy nahazo na de trondro kely anankiray ary tsy nahazo tonga avy any grand Jesosy io halleluia izy hoe grand hoe tenenareo grand hoe izy ny grand sa izy ndray grand aminao izy ny grand tavy alleluia toriteny teo Jesosy ny toriteny vita ny toriteny Jesosy de ozy izy matsy Petera nda naharotsay ny aratonareo izy izy de azo azandrano be dabe anareo arotsay amin'ny lalina de hoe Petera efatra amin'ny alina ngesa Jesosy nefa nanarato hoe tsy nahazo na inona na inona tsisy na inona na inona nefa hainanao fa hainao tsara Jesosy fa zay olona spécialiste amin'ny fanaratona spécialiste amin'ny fanaratona ahoana hoe fa tsy nahazo fa hoy Petera fa araky ny teninao ho alatsaky an'ny arato nalatsaky Petera ny arato halleluia nalatsaky Petera ny arato ambarany baiboly fa veno le arato ary efa nisy tsitsy lay arato zay nalatsaka napakarina ny trondro de ozy ny voalazany baiboly hoe lakana anakiroa sambo kely tsy lakana fa sambo kely inona hoe samy hafa ny lakana sy ny sambo kely inona ny ngeza ny lakana sa ny sambo kely ngeza ary sambo kely anakiroa fieny tsy haiko hoe 2 tonnes sa 4 tonnes sa 10 tonnes fa feno trondro ary raha ataonao ny totalym-bidiny zany ohatrinona zao ny kilao amin'ny trondro azafady ohatrinona hoa 80,000 na 75 ataontsika 75 ataovy alleluia zany 75 ny kilo
raha une tonne fotsiny, une tonne de 75 millions. Nefa raha sambo kely feno trondro zany a tsy ray tonne fotsiny zany fa faravaratsiny zany mety 2 tonne na 3 tonne zany sa tsy zany e. Satria hitanareo le camion kelytsika reny a mitondra fasika 2 mètres cube reny, anoany amin'ny 2 tonnes anoany ny fasika entan'ireny, nefa lakana ny maka azy. Safia zany lakana ray faravakely mety 2 tonnes mety 4 tonnes tsy haiko, faravakely ny vidiny ino izy ty trondro ny pétera ataoko compte ambany a faravakely ny 150 millions. Ohatrino hoe faravakely ny volo zany sa tsy vola, fagagana sa tsy fagagana, tonga vita eritrereto hoe atram'izay ry pétera na azo trondro 2 kilos 4 kilos 10 kilos raha be indrindry mahazo 750 000 zany izy fa alery mandeha mody. Tam'ty indray mandeha ty sambo kely anankiroa feno ny côtine 150 millions faravakely. Halleluja, fitahiny ty rahalahy fa soava ngamba tena nisy donany kely mitsy tamadonany kely rahalahy. Halleluja, halleluja, tonga fitahina mitsodrano anao androany hitovadovaka amin'ny fitahina tsy mifahasoava, tsy ho zaka anao ny fitahina androany. Izy mino an'izany avereny zao Jesosy eo mana tena ndray fitahina androany, mana tena hibata fitahina androany. Orakoraka halleluja mafy zany. Halleluja, io Jesosy io angeriavana raha vo io mihetsiky indray mandeha tonga de miova ny tontolo rehetrarehetra raha latsana mafy. Raha vo io mihetsiky indray mandeha tsisy olana tsy miva zany. Halleluja, tonga ny trondro avy any 2 sambo kely le pelapelaka be reny le mandindy reny dolo le tondro. Halleluja, tonga avy any reny mpanarato reny moa rehefa anina efa misy le pakangoro le paka le miloloko vety reny eo akakeo lefa hoe zay maka 10 kilos zay maka 20. Sena sûr fa tena nisy tam'ty indray mandeha ty a. Halleluja, tobaka ny fitahina, ny tobaka ny fitahina. Zah hivavaka ao anareo androany na inona olanao, maro aminareo nefa reraky ny fiainana, reraky ny troso, reraky ny alahelo, reraky ny tebiteby amin'ny volan'olona amin'ny banky, reraky ny problème. Faly am'laza aminao misy Jesosy velona mitsangana eto androany amadika antoy antantara-piaina anao. Ary problème anao io kitiany Jesosy indray mandeha io tonga de mitobaka ny fitahina rehetrarehetra. Faly am'laza aminao androany, ainy Jesosy manova ny tantara-piainanao, ainy Jesosy manova ny tantara-piainanao. Tsika de karazan'le pasteur anisan'ny nampalahelo reny taloha. Io ny tantaraiko tamin'zareo tany Tamatavy tany hoe tamin'ny Fakimaly tamin'ny lakamisy rehefa nitsodrano an'le vahoaka tao a. Anisan'ny pasteur tondron'olona molitsika, anisan'le karazana pasteur tsy asian'ny olona vidintsika, anisan'le pasteur karazan'le mandadilady reny fontsika. Fa agny ray andro za milaza aminao afaka manao tsinotsinona anao ny olona androany, afaka milela-paladi olona anao androany, afaka manambany anao daholo ny olona rehetra androany, afaka manitsaka ny tampony dohanao ny olona rehetra androany. Fa tsy voatery ho zay foana ny fiainanao raha latsena bavy, tsy voatery ho zay foana ny fiainanao. Halleluja, halleluja. Rehefa mandalo amin'le trano kelinay zay satria rehefa makao amin'ny fiangonanao Amangarano ao Tamatavy a de tsy maintsy mandalo an'le tranonay. Tadidiko tsara tam'izay trano Ravipotsy. Trano manao anao le tranonay tao raha eo amin'ny 2 mètres eo ny lavany a, 2 mètres ny sakany. Fandrina ray ny atonona amin'io tranonay io de ny fatapera sy ny vilany eo atongo-pandrina de tsy misy odonana. Zany ny angaina tam'izany. Le trano amin'io tsy tafo taolina fa Ravipotsy tafo bozaka zany. Le trano koa amin'io trano volo reny. Ndray andro tadidiko nitoroteny tsara, nisy mpanan-karena be resy lahatra. Halleluja, resy lahatra le mpanan-karena, resy lahatra n'le toroteny.
resy lahatra n'le vavaka tonga tao am-piangonana izy mivady mba sakitady an'le paster zay ozy izy le paster heritina le mpitoroteny amin'ny radio iny zay mila vavaka zay resy lahatra le fiangonanay koa nefa mbola tafo ravopotsy koa trano voloko de ozy izy le kizy kely tao tsy ato ozy izy paster fa ariny tranony nieten'le zazakely nakany amin'ny tranonay le panaka miravaka volamena be izy mivady ataovy alleloia niditra an'le vavahady le vavahady misy couloir zay aloha miditra de le vavahady nadodona ambaravarana izy zao azafady jeren'le madame ambony azafady mba sakitady an'le paster le mitoroteny amin'ny radio za amin'eo avy eo anaty trano ravopotsy halleloia fa ny mahavarina tokoa ianao anaty trano ravopotsy fa ianao mivavaka ho an'ny olona de miova ny tantara-piainan'ny olona rehetra ry latsanabava zao moa izy mivady reo a lasa paster ato amintsika ato halleloia fa tena tonga avy any ianao le paster ahoanao azay le mitoroteny amin'ny radio ohatran'ny feonao mihitsy zany ozy izy a tam'zany mbola tsisy tele ohatran'le feonao mihitsy ianao ve le paster ozy izy ianao a gaga izy mitsiran'le fa izao tsy olan'zany kely ny andohanao fa ho lehibe indrindra ny afaranao tovy alleloia tian'andriamanitra ho tahina amin'ny zavatra rehetra ianao raha latsaina bavy amen nanana olana goavandreo fianakaviandreo izay tsy niva mihitsy raha tsy tao am' jesosy fa rehefa nanomboka nivavaka izy niva ny olana rehetrarehetra alleloia alleloia misy fotoana ianao efa lehoana fahantrana menatry ny fahantrana fa fambaraka ny fahantrana te hiafina te andositra reraka be loatra ny olana ozany efa fambaraka lavo zao aiza ny andosirako aza mbola mandositra eto no ananganan'andriamanitra amin'ny fiainanao eto no ananganan'andriamanitra amin'ny fiainanao eto no ananganan'andriamanitra amin'ny fiainanao mamaly vavaka ny andriamanitra ivavahanao halleloia tahaka ny nananganan'andriamanitra amin'ny fiainanay no ananganan'andriamanitra amin'ny fiainanao rehefa mandalo amin'ny tanànao mangarano zay eo am'le tsy maintsy mandalo foana zay rehefa mandalo fiangonana de atoroko amin'ny zanako atoroko an'le zanako kely reny tao an-tranon'ny papa taloha tao an-tranon'ny papa taloha ao an-tranon'ny papa taloha te ilaza aminao a tantara sisy fahantranao io tantara sisy fahantranao io tantara sisy problemanao io izy mba te tantara amin'ny zanany any orinany hoe zany ny fahantranay atsakany hoe ny tanany azavaty ho tantara sisa ny fiainana ratsy lalovanao io tenenao zay ny eo nilanao ho tantara sisy fiainana ratsy lalovanao io iza minao zany izy tovy amainina mafy zany izy tantara sisa ahoana hoe avereny kely farany hoe avereny mafy farany hoe halleluia vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety izy mba asitra nanisik ampunyang palay aminiran Kiremanje, halo tikala.